dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa nampamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a fa albenay tena ko miarabana eto androany manatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny Aki Radio a ny mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana ny groupe izay maharesy a izay miaraka aminay isan'andro a mandray anjara fanampy amin'ny fataterahana an'izao asan'Andriamanitra izao fandarantsika dia ny fandarana vavaka fiambenana tonga soatsika menakavy dia manao fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratranjo eto androany dia ny fiadanana tompony ameno antsika tsirairay avy ary Jehovah'Andriamanitra ikasika ny amintsika manontolo dia matoky somena fa tsy ho verimaina ny fotoana izay rahanao aminay eto androany fa andraisanao hery tokoa lasana babalala mirary soa fiadanana tompo amintsika tsirairay avy dia maretatra amin'ny farany adindray sasany eo moa no erahantsika adindray sasany izay ianontsika hira vavaka toriteny famelabelaarana ny toriteny dia azoko antoka fa tsy takan'ny idiranao eto no ivoanao eto amin'ity androany ity raha lasana bavimalala raha androany anao vao tonga eto dia tetendray tsika sendrasendra koa natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary dia mirary soa atsika tsirairay avy androanytsika dia araka amin'ny ranabavitsika mama valitina ny tondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany fa milohan'izay aloha dia miaraba mampionina manokana izay tafiditra voalohany teto androany dia fiadanana tompony eo aminao dia tahiny Jesosy foana ianao amin'izay rehetra ataonao dia ataon'Andriamanitra tahaka ny samany vokatra ny ianao ho ambinina amin'ny zavatra rehetra dia ololohany fa tsy ho rambony ho tahinana miditra na mivoaka mandrosoa ara-panahitrany dia tahiny Jesosy mampionina naraka azy tao $100 tahiny tompo dia ranabavy $100 dia izay koa ny taorianany tao Erika Anatra Kodaleoni Normalala Seheno Fity Tinanakotoary Zaka tahiny Jesosy i artizane de Madagasikara Zamina Kamaradin Jesosy Kadaka Erika Anatra Kodanela Selina Rosemina Azaska Patitsy dia ao ihany koa izy koa Marijo Zamina Lovlitina tonga soa Normalala Seheno efa nanabaiko teo Kadaka Eliza Tsiala Erika Raka miaraka amin'ny Erika Anatra Razanazo Sylvie Marie Hortensine mama valitina io Jesosy Mahery ranabavy miainy mihaja dia tahiny tompo Razana Monika Tsiramboaramiela Eliana Miariniaina Rahalahy Asany Apôstôly tahiny Jesosy sika menakavy Niaina Maheno Soa Noranora tsy tary ianao fa tena mbola ara-potoana tsara Noranora moa zany fa tsy Noranora zay angambany Noranora mama valitina mambe vavaka nitsodrano izy mampionina tahiny Jesosy Marijo Andrine Suzelle Tozo Mikael Ranabavy Saondra Aloe Vera tahiny Jesosy Ranabavy Lina Lantony Irina Berta tonga soa daholo sika menakavy faly mahita anareo ary ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy doharytsika aloha ametraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra ndorotsika ary mivavaka ametraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra dia ndao ho ampandrosotsika ny anabavitsika mama valitina efa lasa Hortensine indreo moa zao niarany tatoato dia ndao ary hivavaka isika ametraka ny fotoana ampilatan'Andriamanitra dia hanomboka ny fotoana isika tahiny tompo ary anabavy mama valitina Jesosy pasteur tahiny Jesosy tsika rehetra
Ny vidana tompontsika tsirairay mbola ialefaafikatsika mboantsika ny fotoana ry Jehovah tompo tsara indrindra be mpamindrampo mbola faly misaotra sy mitera makarazana avy izay misaotra anao ny fitantanana ho anay sy ny milina ho anay natrarana izao alina mangina izao tsy nierinay tompo fa ny herin'ny fanahy-masina ho Andriamanitra ndre tompo izay fitaovana izay entinay anatanteraka izao vavoka fiambenana izao Andriamanitra rakofondrana mahery Andriamanitra sy connexion-nay tsirairay avy rakofondrana mahery telefône tsirairay avy rakofondrana mahery Andriamanitra azaverana mitapatapaka connexion-nay tsirairay avy Andriamanitra ary ndreto izay mpanomponazy izay hitondra ny hafatra sy koafy ny vavana mpitendremony lena ny tompo mba hanambara afatra avy aminao zany sy pastera izay melaperitra izay tianao zany Andriamanitra ary raha misy namanay izay mbola inan-dala mangetahita Andriamanitra ingana ny dian'ny tompo mba ahafahany hiatrika zany vavoka fiambenana izany Andriamanitra ary aoka izay tena ambarany mpanompona eto Andriamanitra mba raketo ao amponay mba atao talondonika ny fonay anireny ny teninao Andriamanitra apetrika impeltanana Andriamanitra ny fitaovanay rehetra Andriamanitra sy connexion tsirairay avy voninahitra ho an'Andriamanitra irery any ary fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy Alleluia amen. Alleluia mankasitraka ny mamavalitinantsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay metin'izay Andriamanitra manakaripasaona amaly fitianao rana bavy dia tahiny Jesosy mamavalitina amin'ny fanatena amin'ny ankonanao mitombozitra dia mitombo fahasoavana mamavalitina dia rahampena izay mbola tsy narabaiko teo Rodina Kotaleoniva narabaiko teo tonga soa daholo isika menakavy izay mbola mety tsy voarabako tao Alleluia eny ary dia miarabantsika rehetra nahatratran'izao andro sabatany Jehovah izao ihany koa nisy fotoana moa tsika nianatra momba ny sabata tamin'ny herinandro ity raha misy aminareo maniry mba hanandrana araka ny anaran'ny fandarantsika andramoka izao mba hanandrana ka iza eo manahoana marina ary zany mitandrinandro sabata izany mandefa 5 ampoka ianao rehefa avy eo dia raha pitso ianao zany hoe mila manana zoom ianao amin'ny telefoninao dia inviteko manokana mihitsy ianao tena mpitiavana be mihitsy ny inviteko anao mba hiaraka aminay anatrika an'izany atao hoe commencement zany izay tena eto koa dia manapatra antsika rehetra izay ao amin'ny groupe fa dia angataka amin'ny tompo mihitsika mba hiavaka mihitsy ny ty commencement antsika raha-pitso ty misy zavatra tanjona ataontsika ao dia anatratra an'izay tanjona izay tsika anaty commencement ka dia manasa antsika rehetrarehetra izay maniry dia tonga avy mandefa 5 ampo dia ampidiriko anatin'ny groupe ianao raha-pitso andefasako lien andefasako zoom tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra no ary tsika hiano hira dia hoarina antely ty tsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala tahoary melo finaritra dia rehefa avy eo hiaraka mampionitsika anaty dia araka mampionitsika anaty toriteny rehefa hoe mampino ny torintsika anatin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny tena marina ny tenin'Andriamanitra tsika maly tao anaty vavaka maraina maly dia tapaka ny tapahan'ny Facebook dia rehefa tapaka iny dia tsy nahentsona reo dia iny no inotsika amin'ity androany ity ndao ary tahiny tompo ary isika rehetrarehetra Rupiah
famindram-po fampite-piainana no anaraka anao fafasoavana sy famindram-po Alléluia. Sotran'Andriamanitsika andrany hery zany natotratsika mpitiavana be mihitsy ny iriny dia fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ihany koa raha lasina vavimalala. Tahiny tompontsika menakavy tonga avy hatranytsika dia tsy amin'ny tenin'Andriamanitra ary. Inona moa ny filazana tokony atao filazana tokony atao dia amin'ny voalohan'ny volana oktobra tsika dia ankalazana fahefa-taona kely ny ankirateo kelyntsika izay mba mifanohitra amin'ny olona ny reharehana. Ny olona rehefa manao rehare dia ohatr'izao hoe manao publicité ana radio na télé na ohatr'izany dia ilay télé voalohany indrindra, ilay radio be piaino indrindra. Fa ny antsika indray dia izao no mba tena momba ny ankiradiontsika hoe io ny radio web radio kely indrindra maneran-tany dia io ny mba atsika kely eto dia mba hankalaza ny fahefa-taontsika. Tadidinareo eo tamin'ny faharoa taona, fankalazana faharoa taona tao anatin'ny covid tsika, tao anatin'ireny covid ireny tsika nankalaza azy dia nisy mpanakanto mihitsy teto mba namana mba nanetana amin'ity dia tsika mianakavy ihany ny anetanetana eto dia tsika mianakavy ihany koa ny anao fetifety kely eto amin'ny voalohany volana oktobra. Misy zavatra kely ataontsika amin'io raha ohatra amin'ny herinandro melohan'io na roa herinandro melohan'io voalohany volana oktobra io, raha misy aminareo mba maniry raha mba efa neno an'izany ankirato izany ka nahita fahasoavana dia afaka izy moa mbola tsy dia miparitaka mihitsy isika zany zao dia mandalo fotoatsarotra mihitsy ny tia comptetsika ity satria dia tena misakatsakana mihitsy tia pagetsika ity ary anandransika amin'ny latsinainy manomboka amin'ny latsinainy andramana kely indray hoe mba ny compte courant akiradio ohatry ny tamin'ny voalohany indray ny anao live sady efa mitenanao rany zany hoe tsy ezahantsika atao zay mba hampatsahivony zay tokony hampatsiahan'izay mba andramana indray hoe compte radio akiradio anao live satria ny antony dia le live ataontsika amin'ity dia hitantsika fa tena za zao etretinareo manao fandarana mampionina zako tokony le compte tsy mahazo notification, tsy mahita ninina intsony. Zao zao mampionina tsy afaka manao partage. Za zao teo bloqué ny messengerako. Tena tsy afenanareo fa isan'andro dia misedra olana mafy foana izay mivady amin'ity resaka Facebook ity. Tena misedra olana misy fotoana omaly zao mampionina anao fandarana dia tapaka nefa tsy dia zavatra hoe inona le tsy dia zavatra be hoe inona le izy misy vidéo kely ohatr'izany dia misedra zao tsika etretinareo enina amby telopolo tsika lasa mivelotra tamintsika le voalohany mihitsy nefa tsika efa mba tapakatra 100 teo ohatr'izay. Zany hoe mbola maro ny olona tsy tafiditra eto
namantsika mpiaraka amintsika isan'andro tsika moa tsy dia manantena olona iza fa dia tsika samyntsika ihany eto nefa na dia tsika samyntsika zany eto a dia miaina ihany ny mahita an'le izy eritranareo hoe za tompony compte ary avana tsy mahita hoe manao live za azonareo tsara ve zany compte rado io page io a rattaché amin'ny compteko rado aki radio dia rehefa manao live mampionina mivavaka amin'ray nohatra zany tapitra ihany le vavaka za miandry fangaro mampionina tsy nanao fanjary ampiasana fangaro tsy nanao fandarana izy dia miantso azy avao tsy nanao fandarana angana eny efa tapitra io izy dia tsy nahita kory tsy mandalo eo amin'ny fil d'actualité kokory hoe manao fandarana za dia manao partage a dia limité ny manao partage fotsiny zao dia fa tsy azo atao ntsony fa ohatr' zao dia tena misedra volana ny compte kelitsika misedra volana ny pagetsika tamin'ny maro moa mety efa nahitinareo a hanokatra page vaovao izahay satria itony page itony mantsy dia azo atao ny mampahita ny olona be dia be anazy tareo ny olona misy mpijery be dia be reny ny page ny misy vola aloha izy reny amin'ny Facebook dia zay vonona tsara mihitsy ny andony vola tsy olana raha zay ny androny asan'Andriamanitra fa bloqué dia manao paiement anao a dia bloqué le izy sy ny olana bloqué tsy mety tena misy olana ka ny zavatra tiako lazaina hoe io aloha ny zava-misy a misaorin'Andriamanitra raha mbola tonga eto a mbola tafahoana soamantsara eto tsika fa raha olona miteny ratsiny eto a raha teny ratsiny ataotsika eto tsisy fanelingerenana zany mandeha tsara ara-dalàna mihitsy io fa saingy fahamarinana nytoriana eto ary manana tanjona dia nitondrana antsika rehetrarehetra ho any an-danitra fiainana mandrakizay dia tapatapaka le izy ka dia sorantsika nefa Andriamanitra mbola mampiona antsika tahaka izao foana dia tena hoe zay ny zava-misy eritreretinareo teo zao a saika ny sembana andrahoana indray ty fandarana ty sika tsy nisy noho ny antony izay tsy avy amintsika mihitsy fa tsika dia efa miezaka mihitsy miezaka foana ange zay ry havana ato zay mivady izay mianakavy kely mba miezaka manatsaratsara kely an'ity mpandarantsika ity miezaka izay a zay zao ato efa tena tenainareo isaky ny avy vacances ohatr'ireny ho an'i Jesosy ny voninahitra dia manova fitaovana foana zay teo dia manova fitaovana mba haninona mba tsy hoe fitaovana reraka no anaovana zavatra ho an'i Jesosy ka hoe avy amin'ny fitaovana reraka no mety maharatsy ny mpandarana soloana daholo antsika tato na connexion no soloana ny connexion soloana ny zavatra mba haninona azahoana zavatra tsara fa zay foana ny zava-misy hoe izy ty raha tsy Jesosy a dia nankivy hoe ianao miezaka ianao manao zavatra miezaka manao zavatra tsara dia le izy nefa maninona vo me bloqué ihany mandram-piala ny fofonaina nefa na mandra-mbola misy an'io connexion io a dia raha mbola misy 5 ary nareo dia etona folo zany nge mpijery teto taloha 5 dia isaorantsika an'Andriamanitra foana miezaka foana zany nareo vao tonga ny lera ohatr'izao dia mitedidavo anatin'ny compteko na ao anatin'ny page dia amin'izay nareo mahita hatramin'ny voalohany fa sosonareo zao reny vao misy manomboka tonga ny sasany satria zay vao mahita hoe mandeha ka zay raha avana malalako no zava-mitranga etsika mbavaka mba mandrapatapaka ity tanteraka satria ity dia ho tapaka tanteraka ity resaka serasete efa manakaiky zany hoe tapaka daholo ny connexion mandritra ny fotoana foy a ho tapaka daholo ny connexion ary ny verenana aoriana zay fa zavatra vaovao ienana eto amin'ity tany ity a ka dia mampitandrina mampimana antsika foana hoe rehefa mbola misy reo ny fotoana na dia ambray ary dia izao no tsy miraty fandarina satria anymehery antsika raha izao tsika hitandrina sabata nao fotoam-bavaka dia manasa anareo manomboka amin'ny sifotsika eto a dia efa hiaraka amin'izy amin'ny rahalahy Jonathan hitondra antsika anatin'ny commencement akiry rahalahy hitondra antsika anatin'ny famotinana ny toriteny aorianan'izay a manomboka indray ny commencement antsika ao anatin'ny Zoom ao anatin'ny groupe vita indray ny ao anaty Zoom dia manomboka indray ny fotoam-bavaka amin'ny roa sasany hoe miaraka amin'ny mampionina dia miasako amin'ny toriteny vita indray ny toriteny a vita ny fidirana eto amin'ny live dia mbola mitoy indray ny fidirana antsika ao anaty Zoom parivan'ny andro ka rehefa mbola misy ny fotoana fa antsika
miaina an'izany zavatra any dia ararotsika fa ny ady averiko ihany tsy ho ela ity fiarahantsika ity tsy ho ela tsony dia tsy isy fa ampitsaikony hoe mifomahoana mety afahantsika miona zay moa efa mitenareo foana ihany koa hoe manokafa ihany koa nareo an'ilay asivan'ilay application hoe Telegram ny telefona nareo satria nisy fotoana tadidinareo tapaka daholo ny WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Instagram fa ny Telegram reny tsy tapaka dia intéressant kokoa zany le Telegram mbola afahantsika indray mifampiresaka mifampiona raha re tamin'le nisy tapaka iny zao dia atao anaty Telegram zay nanao fitaombavaka nareo tsy teo tamin'izany fa nikizy teo dia izay zany zavatra misy dia iainantsika amin'ny hoanintsika amin'ny lemem-panahiny eo fa tiantsika foana Jesosy ny olona afaka mahelingelina ny tiantsika fa ny fanamasina tsy ahelingelina tsy voahelingelina tsy tafiditra any amintsika mihitsy otany tompontsika menakavy ny afatra ihany koa DB mihitsy zao ny compte piraté lasa tsy en sécurité tsony mihitsy zany zao nareo zany zao raha hanoratra zavatra ifandray amin'ny zavatra ka hoe resaka secret dia zao tsy alefa Messenger mbola fiable kokoa ary ny WhatsApp dia indrindrindrina ny amin'ny Telegram antsika zany miona raha ohatra misy zavatra hitanareo fa be zao ny compte piraté Facebook zany zao tsy azo antoka tsony dia zay afatrafatra madinidinika atao moa reny fa avitrantsika aloha dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra hiaraka amin'ny mampionitsika anatin'ny tenin'Andriamanitra toy an'ilay fandarana izay tapaka ao maly dia io no alefantsika ankehitriny mitapahandrareo fa ho alefantsika ihany satria soloa averitsika kely raha misy hira kely mantsy izy zay Antana ya misy hira kely aloha mialohan'izy dia sady manapitra ny hira zany no manomboka i mampionina dia manofinaritra tsika dia rehefa rinany tiroteniny velony tany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra misaotra anareo mampahery fa tsika mahery foana ka tsika tsy kivy amin'izany fa tsika mahery foana mahery zary ndao misaotra anareo Alleluia. Amina fo amintsika tokoa ny Andriamanitra iavana. Aza malaiky mivoaka ny trano ianao raha tsy efa matsapa fa voavela elika. Satria vesatra zany ary tsy ho zakatsika iavana ny vesatra zany hoe fahotana entintsika mandeha mandritra ny tontolo andro zany. Atao tsapanao mihitsy hoe madio ianao milamina ny sainao lamina tsara ny fonao mandeha ianao tena tsy manana satria fantatra fa Andriamanitra dia eo akaikinao tsy misy elika mampisaraka anareo sy Andriamanitra ary rehefa zay ianao anatinao dia milamina tsara ianao. Halleluia. Ifampahevitsika androany amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra fohy indray zay hoentiko aminao amin'ity androany ity. Ijerentsika androany momba zany hoe famindrapo zany satria zay no miresakintsika. Ny famindrapon'Andriamanitra ary havana malala dia tena lehibe ary ny olona tao amin'ny Baiboly tao dia nahatsapan'izany daholo nahatsapany famindrapon'Andriamanitra ary hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsia dia tena manana ny anjara toerany ngezabe zany famindrapo zany. Ary ny tena manana raha tsy nisy famindrapon'Andriamanitra ry havana dia be lehibe ny zavatra efa mitranga. Tany ampamoronana rehefa namorona ny tany Andriamanitra dia Adama ny nataony teo dia mbola tsy nisy ny famindrampo aloha satria tsy mbola nilainy zany. Fa rehefa naloto izy mivady ry havana malala vatany vao nanota fotsiny Adama dia nanomboka teo Andriamanitra
tsy maintsy nampiasa ny famondram-pony Andriamanitra. Raha tsy nampiasa ny famondram-pony Andriamanitra dia teo dia efa tanteraka ny teny izay hitantsika ny fotoamanina. Ny fotoamanina haitsika tsara io teny io. Fotoamanina toko 7 anetra irentsika. 2:20. Fotoamanina toko 7 2:20. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny famondram-pony Jehova no tsy nahalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Nanomboka tany amin'ny Genesis dia efa nampiasa ny famondram-pony Andriamanitra ka tsy nahalany ritra ny Adama sy Eva. Fa raha izany dia nijanona teo amin'ny Adama sy Eva ihany ny olombelona dia tapitra, tsy nisy Kaina, tsy nisy Abela, tsy nisy ny taranaka rehetrarehetra taty afara. Fa tsy maintsy Andriamanitra rehefa nampiasa ny famondram-pony Andriamanitra. Ary nanomboka teo dia nidina teto an-tany ny famondram-pony Andriamanitra rehefa namalala. Niazona ny ty tany ty mba tsy mbola ho rava, niazona ny Adama sy Eva, niazona ny taranaka rehetra taty afara. Izany famondram-pony Andriamanitra izany. Aleloia. Ary tena lehibe. Itsika raha miteny hoe lehibe ny famondram-pony Andriamanitra dia tena lehibe sakatry ny saina mihitsy. Satria manarona ny ty tany ty rehefa ny famondram-pony Andriamanitra. Manarona n'izao tany rehetrarehetra izao. Mba fantatsika hoe fa ny famondram-pony Andriamanitra no mahatonga ny zavatra rehetra mbola milamina hatramin'izao. Ny ranomasina tsy afaka mihoatra. Ny zavatra rehetra mbola mety eto amin'ny tany ity satria misy famondram-po eto. Miparitaka mianaka manerana an'izao tontolo izao ity. Lehibe izany. Ngery izany. Tsy takatry ny saina izany. Aleloia. Fa izany ny famondram-pony Andriamanitra iainantsika rehefa. Any Andriamanitra dia mandefa ny famondram-pony ho an'ny olona rehetra eto amin'ny tany ity. Ho an'izay rehetra velon'aina. Dia hoy ny tena Andriamanitra vakitsika teo, tsy nahalany ritra antsika. Ane niza zany velona androany. Niza zany tsy ringana omaly, tsy ringana tamin'ny alina. Tsy mbola maty tamin'ny 10 taona, tamin'ny 5 taona lasa, dia satria nisy famondram-po tao. Nameno ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Midina tamin'ny olombelona rehetra teto amin'ity tany ity ny famondram-pon'Andriamanitra rehefa namalala. Ary mahafinaritra be ny ten'Andriamanitra. Raha hijery ten'Andriamanitra tsika any amin'ny Matio. Mbona hijerentsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny Matio hoe Matio toko 5 5:7. Matio toko 5 angevaka itsika 5:7. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe mahotonga zanaky ny ianareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Izany no atao hoe famondram-pon'Andriamanitra. Na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy dia mirotsaka ny ranon'orana, miposaka ny masoandro. Aleloia. Mbola voalaza ten'Andriamanitra ihany any amin'ny ohabolana ohabolana jerentsika vetivety any ohabolana toko 5:7. Andininy 7. Ohabolana toko 5:7 andininy 7. Dia vakitsika ny Jesosy hoe ny mason'i Jehova amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Izany hoe raha mbola eto an-tany eto izany raha mbola eto an-tany eto izany tsika dia mahavarina fa mitovy ihany ny zavatra iainana eto. Samy mahazo ranon'orana daholo. Ary izany no mahatonga ny olona tsy mivavaka. Satria tsy ny olona mivavaka rery no mahazo ranon'orana. Tsy ny olona mivavaka rery no mahazo masoandro. Ary tsy ny olona mivavaka rery tena eto mijeren'Andriamanitra. Fa io ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana io dia milaza mazava tsara fa Andriamanitra dia mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Aika izany misy mason'Andriamanitra ihany mitopy amintsika tsirairay avy reto. Izany natao hoe famondram-po izany. Aleloia. Famondram-po lehibe. Ary tsika reto dia miara-mita fa tsika ingery avana na tamintsika mbola tsy mivavaka azy dia mijeren'Andriamanitra ingery tsika.
hitana ny anao io hoe ianao mbola tany anatin'ny fahotana, isika mbola tany anatin'ny faharatsiana sy ny fahotana sy ny filalaovana sa hitan'Andriamanitra daholo. Ary tena jereny mihitsy jereny akaiky. Dia mijery Andriamanitra, dia mandatsaka ran'olona n'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra foana nge ny olona rehefa natsimbavaka azy. Ranon'olana zany dia mitondra fitahiana, mirotsaka amin'ny tany dia mitondra fahavokarana. Zay ny ilànan'ny ranon'olana. Mitondra fahavokarana ary tsy ny olona mpamboly mpivavaka ihany no mahavokatra amin'ny tany, fa mahavokatra daholo. Ny masoandro, ilaintsika ny masoandro amin'ny zavatra be dia be, zavatra rehetra, fa samy mahazo an'izany daholo. Ohatry ny mitovy ihany, samy mazava ny lalana fa tsy hoe maizina ny olona hafa. Azao rehefa namalala. Ny olona rehefa manota ny olona, rehefa tsy ao amin'Andriamanitra, rehefa mbola manota ny olona, dia tsy mahatsiaro an'izany famindrapon'Andriamanitra izany mihitsy. Ary ny olona nirahira famindrapon'Andriamanitra tao anaty Baiboly dia mpanompon'Andriamanitra daholo. Mpanompon'Andriamanitra tsy nisy tao anaty Baiboly hoe fahavalo ny zanak'Israely na olona hafa firenena ka nihirahira na ny teny na hoe nahatsiaro an'izany hoe famindrapon'Andriamanitra izany tsy nisy. Nefa samy velona teto amin'ity tany ty daholo ihany, fa tsisy natsapan'izany. Fa ny olona matsapan'izany ao anaty Baiboly dia olona mpanompon'Andriamanitra daholo rehefa na zanak'Israely, taranak'Israely no mahatsapa fa lehibe ny famindraponao Jehova. Aleloia. Dia ohatran'izany mihitsy nge ny zavatra iainantsika, ny mpanota nge rehefa na tsy miraharaha an'izany. Mba tenena nge ny olona mpaniratsiran'Andriamanitra indray ihany nahita an'izy teo amin'ny Facebook teo. Ozy izy le olona hoe tsy nisy aza ny Andriamanitra izany. Dia ozy izy le valy teny hoe na ny fofinaina iainanao io ary ozy izy le olona mamaly dia mbola famindrapon'Andriamanitra. Dia valiny hoe aza miteniteny foana ozy izy fanareo vao hodikodina amin'ny lohanareo. Tsy fantany mihitsy le izy, tsy mandalo ao anatin'ny sainy mihitsy le izy, tsy tonga saina amin'izany izy. Nefa izany ny zavatra maro, na tiany na tsy tiany dia izay no maro na liavana. Fa famindrapo manarona ity firenena manontolo ity tany izay iainantsika ity. Ary mahatonga an'ireo olona mpanota mpaniratsiran'Andriamanitra manao fahotana efa mipaka amin'ny lanitra ireo mbola velona dia satria mbola mamindra fo Andriamanitra. Aleloia. Midina ny famindrapo, tsy avelan'Andriamanitra mbola takona aloha izany. Azao rehefa namalala ny famindrapon'Andriamanitra io dia misy fetrany alefa io. Ary izay ny tsy fantatry ny olona. Misy fetrany izy io. Jerenao tsara raha hijeritsika Exodosy. Raha ny verset moa dia tena maro atsika tsy manana fotoana lava. Raha hijeritsika ny amin'ny Exodosy Exodosy toko faha 4:30 ange jerentsika. Exodosy toko 4:30. Sotra nareo manoratra verset 7. Exodosy toko 4:30 dia vakitsika ny anaran'i Jesosy toy hoe mitahiry famindrampo an'ny olona arivo mandimby. Mitahiry famindrampo an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy iapy sy ny zafy midoralika liloza. Io kanefa io tsy fantatry ny olona io. Andriamanitra dia mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby ny tenin'Andriamanitra. Kanefa mamela ny heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka kay Andriamanitra. Izany ao anatin'io famindrapon'Andriamanitra io izany midina amin'ny olona rehetrarehetra. Raha midina amin'ny olona rehetra ny famindrapon'Andriamanitra dia fataro fa Andriamanitra tsy manamarina ny meloka akory. Ary Andriamanitra tsy manameloka ihany koa no marina. Izany hoe ny olona rehetra hidina ny famindrapon'Andriamanitra izany dia misy karazany roa, misy ny marina dia misy ny meloka. Ary hitan'Andriamanitra ireny.
Ary amarin'Andriamanitra reny, Andriamanitra sady tsy manamarina meloka ny tsy manameloka ny marina. Ary eo tsy fantatry ny olona havana malala. Fa ny famindrapon'Andriamanitra dia misy fetrany ho an'izy, ho an'ny olona meloka. Misy fetrany. Halleluia. Ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra midina amintsika rehetra rehetra eo Andriamanitra miantso antsika. Eo Andriamanitra mampiseho zavatra mahafinaritra antsika. Ny olona rehetra ngery havana malala matombo la velon'aina dia tahian'Andriamanitra e. Tahina. Misy fahavagana amin'izao ny fiainany, misy zavatra mitranga ny fiainany, dia ilay zavatra ireny ataon'Andriamanitra iantsoana azy. Ahatsapany fa mamindra fo aminy Andriamanitra, ahatsapany fa tia azy Andriamanitra. Fa miampy foana Andriamanitra, maneho ny mandatsaka ran'olana Andriamanitra, mamposaka amin'ny masoana Andriamanitra mba haniny, mba hahatonga an'ilay olona. Tsy ho any amin'ny toerany meloka intsony, fa hifindra ho any amin'ny toerany marina ny havana. Ary sika dia misaotra an'Andriamanitra satria tany amin'ny meloka tsika no nifindra taty amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona tsy mahafantatra an'izany. Fa misy fetrany ny havana ny famindrapoa. Misy fetrany io. Ny olona anankiray raha mindran'Andriamanitra fo ny olona. Ka olona meloka iny olona iny, olona tsy mivavaka iny olona iny. Ozy tsika hoe olona tsy matahotra an'Andriamanitra iny olona iny. Dia tapitra eo amin'ny fahafatesana ny famindrapo. Ozy izy ny Deutéronome atoko 7. Mandray verset maromaro tsika androany. Deutéronome atoko 7 anie andininy 9. Andininy 9. Deutéronome 7:9. Hoy ny ten'Andriamanitra, koa ka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky. Izay mitandrina ny fanekena sy famindrampo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranak'arivo madimy. Maninona hoy Andriamanitra? Mitandrina ny fanekeny sy ny famindrampony amin'izay tia azy sy izay mitandrina ny didiny hatrany amin'ny taranak'arivo madimy. Eo zany Andriamanitra no mitandrina ny fanekeny sy ny famindrampony. Zany Andriamanitra zany samy mandatsaka ny famindrampony amin'ny olona rehetra, fa amin'ny olona marina izy tena mitandrina mihitsy izy an'io fanekena sy famindrampony io mba tsy hala amin'ny taranak'iny olona iny arivo mandiniky. Halleluia. Dia mifanohatra amin'izay zany ny havana, ny amin'ny olona meloka, ny amin'ny olona tsy ao amin'Andriamanitra, ny amin'ny olona tsy namory tena ho an'i Jesosy. Dia misy fetra ny famindrapo. Hatreo amin'ny fahafatesana io, tapitra hatreo ny famindrapon'Andriamanitra ho an'ny olona tsy manompo azy. Tapitra. Rehefa maty ny olona anankiray, dia vita. Tsy nisy hevitra intsony aminy, tsy nisy famindrapo afaka midina intsony raha ohatra ka olona namoty ny olona iny. Raha olona meloka iny olona iny, raha tsy mibebaka iny olona iny, dia mampalahelo ny havana malala. Ary avy ny fotoana ahataperan'ny famindrapon'Andriamanitra amin'ity tany ity. Ho tapitra eo. Zao aloha Andriamanitra mbola mampidina, zao aloha Andriamanitra mbola mitazona na dia ho an'ny mpanota azy. Ao avy ny fotoana ho tapitra ny havana. Fa ianao, ho aminao sy ny taranakao dia tsy ho tapitra ny famindrapon'Andriamanitra satria nahoana? Hoy ny ten'Andriamanitra, ho azy izay mitandrina ny didiny sy tia azy. Andriamanitra koa zany any amin'ny côté any misy zavatra tandremany koa ka ihany, misy zavatra tsy avelany hiala koa ka ihany aminazy any. Tandremany ny fanekeny, tandremany ny famindrampony mba tsy hiala amin'ny olona izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Halleluia. Halleluia. Ny olona mpanota zany dia mahazo famindrapon'Andriamanitra ihany, fa Andriamanitra tsy mitandrina an'iny. Andriamanitra tsy mahary-po amin'iny, tsy mitandrina an'iny, tsy dia miraharaha an'iny. Alefa ny fotompony fa tsy tandremana. Misy fetra. Fa ny ten'Andriamanitra na dia milaza. Idirahany Jehova fa mandrakizay ny famindrapony. Ho an'izy, ho an'ny olona izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra. Tsika ngeravana dia ireo olona maty ireo ngeravana malala, ry Mosesy, ry Davida, ireo olona patriarika sy ireo olona mpanompon'Andriamanitra maty tao anaty baiboly ireo ngeravana malala. Maty niaraka tamin'ny famindrapon'Andriamanitra ngereo e. Ary
ny azy nentiny mandrakizay mihitsy ny famindrapony. Marina ny tenin'Andriamanitra. Mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ireo olon'ireo. Nentiny mandrakizay izany. Hatrany an-danitra. Tsy misy fetra. Alleluia. Fa entiny mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra ilay manamalana. Minao fa maheno anaty sarinareo. Ny ahatonga antsika nefa afaka hitazona ny famindrapon'Andriamanitra dia tsotra ny fandehanantsika mahitsy eo anatrehany. Raha tianao ho faty ny famindrapon'Andriamanitra aminao, raha tianao haritra mandrakizay eo amin'ny fiainanao ny famindrapon'Andriamanitra aminao, dia isika no aty amintsika ny lakile. Davida raha manamalala dia tena niteny mihitsy fahasoavana sy famindrapo manaraka amin'ny andro rehetra iainako. Satria izany Davida izany nanaiky, izany Davida izany tsy misaraka tamin'Andriamanitra mihitsy, tsy sanana lavitra n'Andriamanitra mihitsy, vao manao zavatra kely tsy mety tonga dia malaky eny ana miverina amin'Andriamanitra. Tanta ohatrany tsy teo. Satria nahoana? Tsy tia miala aminy ny famindrapo. Tsy tia miala aminy ny fahasoavan'Andriamanitra dia nitehiriziny, notazominy tamin'ny alalan'ny fitadiavana n'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fifikirany tamin'Andriamanitra. Alleluia. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza ny afana. Jerentsika ny ten'Andriamanitra farany any amin'ny salamo. Any amin'ny salamo fafito any, salamo fadimy any. Dia hoy ny ten'Andriamanitra ny salamo fadimy any dia ny fafito manao hoe: fa izao kosa hozy izy Davida, noho ny haben'ny famindramponao dia hiditra ao an-tranonao, ka iakohaka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao. Hozy izy Davida liafana dia hiditra ao an-tranonao a Jehovah, iakohaka eo anatrehanao aho, manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao. Ny fahatsapany Davida liafana fa mamindra fo aminy Andriamanitra dia nanosika azy vao maika iakohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Nanosika azy vao maika mitonga eo anatrehan'Andriamanitra liafana malala, iakohaka amin'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra, manatrika ny lapan'Andriamanitra amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izany ny zavatra nataon'i Davida rehefa nahatsapa izy fa mamindra fo aminy Andriamanitra. Raha tsapanao androany fa mamindra fo aminao Andriamanitra dia izao, any aminao ny lakile. Ny famindrapon'Andriamanitra afaka haritra mandrakizay io eo aminao, fa afaka tsy haritra ihany koa io, afaka ho voafetra ihany koa io, afaka tsy tandrina io koa Andriamanitra, fa miankina amintsika. Miankina amintsika tsirairay avy io havana malala. Aza velao faty hiala aminao ny famindrapon'Andriamanitra. Matahora tsika. Mbo tsika tahotra an'izany hoe Jesosy aiza ny farako raha ilan'ny famindramponao? Tianao Jesosy ary miantso antsika isandroany any. Mbola miteny amintsika isandroany manao hoe izay lalana efa nalehanao, izay efa fantatrao fa io ny lalana mety. Alleluia. Dia aza miova tsony ravana malala, aza miala tsony fa tsy hiala amintsika ny famindrapon'Andriamanitra. Ary mba hiteny tahaka ny mpanao salamontsika manao hoe midiraha Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony. Alleluia. Miatra amin'ny taranaka faramandimy ny fahamarinany. Dia hatrany amin'ny taranakitsika faramandimy raha mbola tsy tonga Jesosy dia ilahirana izany famindrapon'Andriamanitra izany tsika rehetra rehetra. Ny nampanampahelantsika izany ten'Andriamanitra izany androany. Tontolo andro dia minompo fanampahelantsika izany ravana. Tianao Jesosy. Alleluia. Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra, misaotra ny mampino atao anatin'izay tenin'Andriamanitra nentin'izay. Dia arabaintsika rehetra izany fa dia mbola tafahoana soamatsara eto indray noho ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy hoe ianao marina na izaho marina, fa treto aloha dia mbola fahasoavana sy famindrapony ny ainantsika. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatra tsy tokony ho anao nefa nomenanao. Izy amintsika eto ary izany zao ny afaka hiteny hoe
za Andriamanitra rariny era namindramo fo fa netiny nataoko taminao fa hatreto aloha dia mbola famindrapo n'Andriamanitra daholo no mahatoy izao atsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny namboarina mampionana izy teo amin'ny fotoamanina no amboatsika azy. Amin'ny boky ny fotoamanina misaotra mampionana dia mahereza hatrany tombositra mitombo fa soavana dia Jesosy hamaly fitenao amin'izany asan'Andriamanitra ezabe nataonao teto izany. Fotoamanina toko fahavalo andiny faharoa amby roapolo fotoamanina toko fahatelo azafady andiny faharoa amby roapolo no nanomboany azy androany. Ny famindrapon'i Jehova no tsy nalany ritra atsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Andiny fahatelo amby roapolo vaovao isa maraina zany lehibe ny fahamarinanao. Andiny fahaefatra amby roapolo Jehova ny anjarako hoy ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Any tena marina zany tsika matory io Andriamanitra mieritreritra ny zavatra nataontsika ny tontolo andro dia antany anao zao hoe ianao ve zao andeha atory rehefa avy eo dia tena hoe milamina ve ny sainao hoe tena nety be tamin'Andriamanitra zao ny zavatra nataoko androany. Misy amintsika ary tsy mahavita mivavaka mibebaka akory alohan'ny atory na hoe mivavaka mamboatra mamboatra fihavanana amin'Andriamanitra atonga dia matory. Ny dikan'izany dia zao tokony tsisy fotsontsika raha-pitso maraina tonga ny maraina zara misy tafafony olona eto an-tany tena teneniko anao zany raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra. No ny famindrapon'Andriamanitra no tsy nahalany ritra atsika fa raha tsy izay efa ritra lany ritra tsika rehetrarehetra. Ny zanak'Israely raha nandeha tany niainga tao Egypta vao teo anoloan'ny ranomasina mena dia tokony efa ritra satria teo anoloan'ny ranomasina mena dia efa monina tsy nisy ohatr'izany ary nisy mihitsy ary teo dia nivelon-dalana. Fahalehibe ny famindrapon'Andriamanitra ry havana malala ary nisaorantsika azy andiny fahatelo amby roapolo vaovao isa maraina zany zany hoe androany maraina dia vaovao dia androany alina zany tsika matory jeren'Andriamanitra tsika lanjainy ny zavatra nataontsika tamin'ity tontolo andro ity dia tsika matory miersona be tsy mahatsiaro ninina ralina Andriamanitra mandehandinika atsika. Fina zavatra mitranga avoziny maraina indray raha-pitso ny famindrapony dia indratsika velona. Raha velona ianao ny maraina dia zao tenenina misaotra Andriamanitra ny amin'ny famindraponao. Aza mieritreritra ianao satria nanao ny tsara ianao dia ianao ny velona. Aza mieritreritra hoe tena namatoa ianao velona dia tena 5 izay ianao sy ny fanompoana an'Andriamanitra fa ny famindrapon'Andriamanitra tsy nahalany ritra atsika ho ny ten'Andriamanitra. Famindrapon'Andriamanitra ary zany avana tena resy lahatra fa meno an'izany toriteny izany tena resy lahatra tena arivo isan-jato fa tena mahari-po sady be famindrapo Jehova Andriamanitra. Mahari-po sady be famindrapo sady tsara fanahy izy dia Mateo 5:5 avana rehefa jerentsika dia zany tokoa hoe gaga ianao misy olona mpiteny ratsy be mpaniratsiran'Andriamanitra alohan'ny atory izy manao publication maniratsiran'Andriamanitra fa zao ny zavatra mitranga. Mateo 5:20 tapany faharoa fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'olana amin'ny marina sy tsy ny marina. Be dia be olona tsy mino korina dia tsy mino an'Andriamanitra fa mety ny ataony milamina tsara ny fiainany dia vao mino mahatonga azy irehare hitanareo zany za tsy mila mivavaka izany kory dia milamina ny fiainako fa averan'Andriamanitra andeha amin'izao satria maninona satria mahari-po sady be famindrapo Andriamanitra.
mpahamindra fo Andriamanitra. Halleloia. Zao anefany sady mamindra fo ihany izy ataony miposaka ihany ny masoandro ataony mirotsaka ihany ny orana. Anisany mampiavaka mampiona moa rehefa mitorotena izy dia be verse be mihitsy izy. Zaro amelabelatra an'ilay izy somary tendrika tena maromaro ny verse rehefa verse ilaina daholo nefa ireny. Obolona toko 5:10. Ao izy ten'Andriamanitra. Obolona toko 5:10. Masony Jehova amin'izao rehetra izao mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy. Andriamanitra zany sady mamindra fo fa mijery izy. Jery atsika izy. Aminareo aza manana hafa reny olona faniratsiran'Andriamanitra reny, velona eny reny mbola mety ny ataony fa ny aza adinonao mijery an'ireny Andriamanitra. Mijery an'ireny Andriamanitra. Ary tsisy latsaka eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra ataontsika eo anatrehan'ireny. Tsika ireo nge havana malala mivavaka tsika ankehitriny fa efa nadinon'Andriamanitra, fa tsika ireo nge naniratsiran'Andriamanitra ataony. Tsisy tamintsika ireo tsy mbola naniratsiran'i Jesosy zany angambany. Tsisy. Mety vitsy any zany olona zany izy. Fa tsika ireo akolaka na mivatana naniratsiran'Andriamanitra ataony. Dia mbola tsy nisy tamintsika hoe niran'ireny zao rehefa miandro faty taloha. Amin'ny avonavona, amin'ny avonavona, amin'ny fahafatesanao, zanatry de zanatry, amin'ny fianona, sady mitana sofina ketsy ery mampitapiny, mamonjea Jesy. Dia ao natoela izy. Nareo maheno izy. Jeso taingina be motozy izy. Efa mamitapina any ambady any dia iny tsy adiny mihitsy mioraka an'iny miandro faty taloha dia tena ambiansa mihitsy ilay miandro faty io efa tsy maintsy ira-pivavahana impilitsika nanona analin'Andriamanitra anatin'izany mamitapina anaty fitendra-sapaty zany. Mamonjea tsy tena manao zavatra fana dia iny tsy maintsy adiny fitatsony ilay hojerena izy. Jeso taingana be mo fandratsirana kely impiry anao zao niran'ireny. Manomboka eto anao aza miran'ireny tsony. Tsy mitaingina be moto zany Jesosy. Fa rehefa amin'ireny dia tadidio. Amin'ny fotoana anao miandro faty dia tadidio fotsiny. Obolana 15:3 fa Andriamanitra mijery. Jesosy mijery anao. Dia atsangana ohatra ny tana Jeso taingina be moto. Miresaka Jesosy Andriamanitra. Inona ory Jesosy ny tenen'io? Taingina be moto hony aray. Andriamanitra tsy tonga dia maninona zany ako be moto anao. Manaraka n'io fahatendrasana io ianao na tsy naninona Andriamanitra. Fa nijery izy. Masony Jehova mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Mijery izy. Ary tsy adinony iny sao zao mieritreritra misavany toga. Ina koa ny nirana ataoko omaly reny. Tsy azoko mihitsy ny tenako. Reny kosa dia tokony irana ataoko. Ka efa nijereny aloha ianao. Misy maty manaraka indray mbola io indray ianao. Za pira niniry mihitsy taloha dia miorakora kely. Tratra boka nitrosa amin'izay aho izy nareo. Tsy nanapa-tsy moto azy izy. Vao mirava amin'ny 20 veloma moto lasa mandeha iza mandeha mitady vola. Mitady vola manenjika tompo-trosa maninona izy ilo izy ndreo raha mitaingina be moto izy. Zany ho nitaingina be moto fa tsy Jesosy. Maraitsy ariva avirana mangatsika mitaingina be moto mitady
be moto efa tsy ampylasantsy tsony tena nitaingina be moto tokoa aloha tamin'izany feno aho hitanany io niany eo andraro aho amin'izany amin'ny 20 lasa aria Tanjombato Tanjombato ndray aike zato misy mpivady zay ampindrana volana tadidiko misy mpivady zay ampindrana volana misy an'le volana misy fatogavy de fiasanan'le vehivavy any Tanjombato ny fiasanan'le ranga any Ivato efa doto mihitsy ny tonga de nitaingina be moto plasy rato nitaingina be moto nandeha tonga ny Tanjombato maika hitramo io ka le vola ty tsy atongy le vola paizy any Ivato lasa de nitaingina be moto de lasa ny Ivato maro tonga ny amroa kilometra za mividy zany fa zao Andriamanitra mamindra fo amitsika Andriamanitra mamindra fo za rehefa na tena resy lahatra hoe raha ny zavatra natao hitako ohatry hoe tsy ampy any zao asan'Andriamanitra ataoko zao hoe ny anonerako ny zavatra tsy nataoko tamin'Andriamanitra taloha tao anatin'ny fahadalako hitako ohatry mahatsapy zany ohatry ny tsy ampy ny fibebahany nataoko iny Jehova fa Andriamanitra moa ny teny hoe efa voadio ianao haleloia tamin'ny alalan'ny batisa nataony be moto mivenjivenjy mihitsy fa betsaka ny ratsy natao fa Andriamanitra de nitahiry famindrapo ho atsika ary manao mihitsy teny mampina fa vao nisy ny olombelona de tsy maintsy namorona famindrapo Andriamanitra satria ny olombelona de mampite hamindra fo fa raha tsy hamindrana fo de tsy nisy ny olombelona ary na tena resy lahatra hoe tsy mahita Andriamanitra ohatry ny Andriamanitsika io tsika lehibe avana ny famindrapon'Andriamanitra io tanareo misy olona reny mpaniratsiran'Andriamanitra amin'ny Facebook eo misy an'le lehilahy bebe kibany andro Sisely iny de misy an'le lehilahy le aty andafy iny de efa misy vavy koa zao hitako lasa mitombo zao ny olona mpaniratsiran'Andriamanitra reny ny azona pijery zao maniratsiran'Andriamanitra raha mba mitoro ny fahatsaràn'Andriamanitra zao tsy de mahazo 5 tsika io 3 ndray 7 tsy mety tafakatra 100 mihitsy fa tsy maninona ne fa raha iteny ratsy niratsiran'Andriamanitra manao live eto mety matafakatra 100 fa gaga tsika mbola velona foana le olona reny tsika mieritreritra hoe kapohan'Andriamanitra io ary itenena an'ireny olona reny fa Andriamanitra tsy misy Andriamanitra de jerinareo nge reny olona mpaniratsiran'Andriamanitra reny fetsy reny mahafantatra an'Andriamanitra reny mandaingy reny raha miteny hoe tsy mino an'Andriamanitra zany ny tena marina mino an'Andriamanitra reny mahafantatra an'Andriamanitra ary fantatra reny olona reny fa mpamindra fo Andriamanitra reny olona reny zao tsy sahy zao mihitsy tsy sahy mihitsy reny olona reny maniratsirany devoly zany reny devoly de tsisy atahorako anao de miteniteny ratsy ny devoly mahatahotra ny devoly reny tsy sahy manao an'izany reny matahotra nisy an'olana ny tendany reny amin'ny alina matahotra ny anofo ratsy matahotra ny mpitehany devoly atao ny tratra ny akizita matsiravana de tsy sahy miteny ny devoly zany reny nga reny sahy maniratsirany devoly zany ry havana tsisy an'izany eo ndany anao mijery raha mbola mety zany devolonare zany tsisy ilana azy zany takalina fotsiny zany tsy mbodina fotsiny zany tsy ilana an'izany olona tsy makaiza ny devoly tsisy sahately an'izany satria maniny fantany fa ny devoly tsy misanga fa fantany kosa fa Andriamanitra mahamindra fo ary Andriamanitra de mitahiry famindrapo de zay aloha tsiratsiraiko fa mibezy loha amorona bezy mba hitombo ny mpijery an'ity conflict de aleoko maniratsiran'Andriamanitra fa io tsy maninona zany ary zay mifandraisan'olon'Andriamanitra
anefa tena zay Andriamanitra tsika na tsika rehetrarehetra ry tambatra aniratsiran'Andriamanitra miaraka amin'ny sonorisation matanjaka ny ololeran-tany aniratsiran'Andriamanitra tsy mampiena ny voninahitr'Andriamanitra na kely ary tsy mampiova ny Jesosy tsy ho tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary ny olona mpaniratsira dia mahafantatra fa Andriamanitra mamindra fo tsy Andriamanitra mihitsy hoe naniratsira dia tonga dia voton'Andriamanitra eo fa maharim-po zany maharim-po zany misy zavatra faharetanao tsika raha manao zavatra man'olona manao voalohany olona tena tsika dia aza tao an'izany faharoa kafe tena afa aza tao an'izany fampelo efa zavatra fa mandeha fa zany maharim-po zany na injato maharim-po eo foana Andriamanitra jerenareo tsara zany hoe famindrapon'Andriamanitra sy faharim-pon'Andriamanitra zany na anota ray avy ny Adama jerenareo tsara je tena Andriamanitra nge tsika afaka hitantsika eo sy ny ahoana ary zany faharim-pon'Andriamanitra jerenareo amin'ny Genesis toko faharoa Genesis toko faharoa 1:20 ary hoy Jehovah Andriamanitra nadidy andre lehilahy nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao zay le teny amin'ny fotoana ho tsisy amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao eo zany tsika afaka mahita zavatra mampitantena iny eva zao jerena tsara any amin'ny Genesis toko 3 andininy voalohany solamany dia nanontany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy ary menarana dia fetsy no bibidy rehetra izay nataon'ny Jehovah Andriamanitra ary izy tamin'ny vehivavy hanky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hohanina ihany fa ny voan'ny hazo eo voan'ny sakosa efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo fa ndrao maty ianareo ary ho menarana tamin'ny vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka ho takan'Andriamanitra reo analany tsara sy ny ratsy ary hitana vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiritra ampahedry dia namitazana ny voany ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy ny mpitazana sy ny mpanaraka raha mahita ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko faharoa 1:20 hoe amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho fatany dia tsy mahita hoe mihinana zany efa ny hafahafa fa tiany ianao hoany fa ohatrany niakatra be ny tension ohatry manjary ho faty zay to dia maty eo ninona koa da ao andrama fa ohatry ny ho faty koa angamba zany afafako dia maty zay ny sary tokony ho hita ary zay ny tokony zavatra ny tranga tsy Andriamanitra tena teny amin'ny andro hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo eo am-pihinanana mifakatsirona eo miakatra amin'ny maso pipika kely anao maty satria Andriamanitra ny teny fa ahoana ny famindrapon'Andriamanitra velona firy taona Adama ry avana 370 taona nefa izy tany teny amin'ny fotoana hinananareo azy tonga dia maty fa ohatrany tamin'ny Blanche Neige mihitsy ohatrany tamin'ny Blanche Neige voaninana Liban dia maty ny andro prince izy 370 taona zany ny refin'ny famindrapon'Andriamanitra raha tsy fantatro maty anao raha mihinana an'io aiza akory zay izay maty eo 100 taona zay ny lasa oreva tadidinao hoe tamintsika le voany 300 taona androany hoe maty tsika aizitsika zay maty eo hoy tsika rehefa mijery baolina ka avy dina aizay zeleny eo aizay zeleny eo tadidinareo zany rehefa efa 3-0 mbola aizay zay resy eo aizay dia mety niry Adama sy Eva aizay zay maty eo aizay zay maty eo nandeha ny 100 taona dia hoe maty eo nihinana an'iny aizitsika zay maty eo tity izy rehefa
ohatrany nidina ny vareran'Andriamanitra re mba ny teny Andriamanitra mahatengenareo hoe ny tena marina tsy ny fahafatesantsika no mahafaly an'Andriamanitra. Mahafaly an'Andriamanitra ny mitahiry famondrapo-tsika. Jerena hoe Kaina ngiravana namona ny Abela novo noho ny Kaina Abela hoa ary hoe Andriamanitra hoe Genesis 4 ny amin'ny Kaina sy Abela any amin'ny 9:4 ary hoy Jehova tamin'ny Kaina aiza Abela rahalanao fa hoy izy asa mompo tamin'izany rahako va ary hoy izy inona nataonao ny feoan'ny ranony rahalanao mitaraina amiko avy amin'ny tany 9:20 ary ankehitriny dia voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana izay hivavaka hitelona ny ranony rahalanao anatsaka ny tanynao raha miasa amin'ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao tsony izy ho mpanjenjeny sy pirendreny ambonin'ny tany ianao. Zay ny sazy. Zay ny sazy. Noho ny famonona olona, zay ny sazy. Lasa mpanjeny zeny. Lasa torista. Zany mba sazy azo. Tsy havokatra. Raha mamboly ianao, miasa tany ianao, dia tsy havokatra ho anao tsony izy. Eny e. Tsy mafy zany raha miohatra amin'ny aina izay nalatsaka reona. Tsy lasa katrami fa lasa mpanjeny zeny. Zany hoe tsy mavokatra reto andao ary indray. Tsy mavokatra reto fa misy vokatra ihany. Fa tsy maintsy miasa sy mitsemboka aloha. Tsika ohatra zoantsika fiainantsika izao nge. Mitsemboka nge tsika. Mitsemboka nge tsika vao mihinana. Zany no mba sazy nefa namono olona. Nefa eritreretinao Kaina tena efa niteny mihitsy. Dia hoy Kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny eloko. Mihoatra noho izay zakako. Mbola nitarena ihany koa. Efa norahanao hiala amin'ny tany honenana androany. Dia hery ny tavanao ary ho mpanjenjena sy pirendreny any. Eny ambonin'ny tany. Koa niza ahita dia hamono ahy. Zao ny atao hoe endriky ny famondrapon'Andriamanitra. Ary hoy Jehova taminy, noho izany na iza hamono an'i Kaina dia ho valiana fitoena izy. Ary Jehova no famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy hamono azy izy rehetra hita azy. Hitanareo ry havana. Nanao tsy nety fa mbola arovan'Andriamanitra indray. I Adama sy Eva tary iza no mbola rehefa nitanjaka izy mivady nahita fa nitanjaka, iza nanarina fitanjahany? Mbola Jehova ihany. Niezaka ihany zareo nanao an'le ohatra antsika le manao akanjo rehefa anaty ala dia manao le akanjo amin'ny ravi-kininina. Zay tamin'ny manao skoto nanao an'ireny. Tena eny mihitsy manao an'ireny hatramin'ny kasikety ka hatramin'ny akanjo vitanay ireny. Ay an'ireny daholo tsika. Le ravikazo dia tambatambatra ohatran'ny zairina kely dia atao. Reny mba natao izy mivady fa tsisy ninona takona, mini jupe sy ny je m'en fous nanaovandreva azy, fa mbola Jehova indray namono biby nangalana ny hoditra nanarina azy mivady. Zany hoe manino? Ny olona efa nanao. Ny tsy nety fa mbola Jehova ihany mbola nanarina ny fitanjahany. Ravana. 700 taona mbola velona 700 taona i Kaina vao maty. Fatry zara tena tsaroko ty ravana. Nandray tsika sao dia maheno an'izany dia falifaly tsika hoe ohatra mety izany fa ty ny zavatra mba tena andreo marikeko. Andriamanitra namindra fo fa zao rehefa namindra fo Andriamanitra dia netery azonareo netery ny famondrapon'Andriamanitra. Zany hoe raha tamin'ny andron-dry Adama izy araka izany teniko alao zany dia mbola nena 3,700 taona ry zareo. 3,700 taona niainan'ny Adama. Zany hoe navozin'Andriamanitra 3,700 taona zany. Ampitomby 365 jours zay navozin'Andriamanitra amin'izany zany. Impirifiry andro zany zay. Ataovy kely 930 fois 365 azafady zay matanjaka amin'ny calculanao. 900
31 fois 365 isa maraina moa tenaandriamanitra avozin'andriamanitra isa maraina fa tamikaina nanomboka nidina ny ady varotra am'izay 700 de varina rehefa taminahita ny andro ny olona tao amin'ny baiboly tao amin'ny testamenta taloha nanao tsy netika iravana ny olona tao amin'ny baiboly tao raha miohatra amin'ny zavatra adinina amintsika amin'izao firy ny vadiny davida rehefa nefa davida voavonjy firy ny vadiny jakoba 339 misaotra ny rika indimapolo sy efajato sivy arivo telo alina sy telo hetsy izany navozin'andriamanitra ny famondram-po tamin'ny fiainany Adamo vao mifo sy telopolo sy sivinjato taona dia avozina foana famondram-po fa nanomboka tamin'ny andro ny tamin'ny Kaina dia efa nidina 700 dia tamin'ny andron-dry Davida efa niaina ny andro iainana fa nisy famondram-po ngeza be hoe ianao mpanompon'Andriamanitra manambady maro nefa mididy fo efa mivoaka tamin'izany hoe didin'Andriamanitra tsy mididy fo ihany nandrara ny fitsangatsangana fa tena fitsangatsangana keza nanambady maro zany rehefa fa varina ianao hoe misy ary mety olona miteny fa manina raha mba amin'ny andronay zao Andriamanitra mbola mba ekena ihany zany hoe mba anakoroana telo rivo zao any an-danitra ihany neniena tonga Jesosy na ny mijerina ny vehivavy mieritreritra ny vehivavy fotsiny ary dia efa fahotana ho anao tany amin'ny Genesis 700 taona famondram-po 700 taona na dia nanambady maro ohatry nanao zavatra tsy nety nangalabadin'olona fa mbola tonga tany an-danitra ihany fa tonga tamin'i Jesosy nanomboka ny mafy zao no teniko anao mijerena raha mahita teny anankiray fotsiny amin'ny apokalipsy any amin'ny faran'ny baiboly resaka famondram-po zany dia dava raha mahita anao dia meo anahy hoe famondram-po ao amin'io apokalipsy io fa ny Genesis feno zany hatrany amin'ny bokin'ny Joda feno zany teny zany hoe famondram-po fa ny amin'ny apokalipsy zany any amin'ny farany efa afatra farany afatra mafonja daholo hoe tandre miso dia maty fa ho alohan'ny vavako ina am'izany tiana tena zany nanomboka ny etery io famondram-pon'Andriamanitra io ary raha ianao androandry tongeto mbola namindran'Andriamanitra fo dia andao tsy hoararotintsika izany andao tsy hoararotintsika Halleluja andao tsy ho sangisangintsika ny famondram-pon'Andriamanitra ao izy le Deutéronome 7:7 izy teo hoe goako fantatreo fa Jehovahandriamanitra reo ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famondram-po amin'izay ty azy sy mitandrina didiny hatramin'ny taranak'arivo mandimby do tsy kitian'Andriamanitra do ainga ny tsy kitian'Andriamanitra fa mila fitiavana an'Andriamanitra ny famondram-pon'Andriamanitra eo amin'izao fotoana iainantsika izao efa namondrana folo anao tamin'izay rehetra nataonao andao tsy ho sangisangintsika so misy fetrany za misy rahalahy zay tsaroko miverin-dalana izy dia tambatambazana zay mpanompon'Andriamanitra manampy tamby azy tao misy fotoana izy manao berope andro sabata mamo izy tonga eo toko tamin'ny piangona tsy miditra piangona fa manao fitalatala tena hoe za tsy vavaka izany izy manana ndraiky tao piangona tamin'izany izy atina diso fanantenana azy zay miverin-dalana tanteraka dia inona zavatra mitranga vo miditra mivavaka kely izy indray sabata hoe mba iendrendry kely mivavaka dia misy fahasoavan'Andriamanitra be miseho mihitsy eo amin'ny fiainany tonga dia mahazo moto tonga dia misy valibavaka satria hoe tambatambazan'Andriamanitra mba hiverina ohatrany niaraky ny anaovany an'izany vo me ohatrany tsy haiko zay nefa rano tsy nahita azy tsony mandraky ty ny androany hoe mba nanahoana fa za tamin'izany tena natsapy hoe tena nanao sangisangy famondram-pon'Andriamanitra izay rahalahy zay avelan'Andriamanitra dia manao avelan'Andriamanitra dia manao ary havana
le Exodus 4:7 to nge tena miteny otra mampiontsika amin'le verset BDB Exodus 4:7 aona izy ny tena Andriamanitra mitahiry famindrapoana ny olona rivo mandimby izy mamera heloka sy fahadosoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloka indray amin'ny zanaka sy ny zavatra amin'ny zafiavy sy ny zafindoha hitandremy mijery Andriamanitra mijery ahy izy dia mijery anao ny fahotana averiko aminao foana ny tenin'le rahalahy-piara-mivavatsy ny fahotana izy ohatry ny bonkena tadidiko mandraky timbrany ny fahotana ohatry ny olona manao boana hena rehefa tsy alo voly io eny io raiky lao foana ny vidinao be famangitra atao fisapivotrafony afarany volana ao mangidihidy mihitsy mangidihidy mihitsy ny lohanao andohany iny fa raha vola alohan'ny vola isan'andro mitady ena fefany sy atsasaky ny fefany ohatra mitady an'le efa omaly sy fakomaly mba moramora na zay rehefa tianao misy le ena somary masisisy fumefumé nefa ne iny nitakatry ny volanao ohatr' zany mantsy Madagasikara fa tsy marina zany tsy mitovy mividikena tamin'ny fakomaly sy ny ena vaovao rehefa somary misy fofona hampahaparena ve iny izy efa somary ny ena dia rehefa andovo vola ianao dia miandro olona lasalasa fa mino amin'le ena tamin'ny fakomaly iny atao inona milaza ianao fanaovanao ena fumé nefa ne ny volanao mihitsy nefa fumé riavana tahiny tompany antsika menakavy ao amin'ny baiboly ao ao amin'ny salamo matetika mivena le teny mampinona teo hoe miderahan Jehova fa mandrakizay ny famindrapony nanoratra n'izany daholy na i Mosesy salamo 1:7 miderahan Jehova lehibe ny famindrapony na i Davida amin'ny salamo 7:1 miderahan Jehova fa mandrakizay ny famindrapony mbola naveriny Davida amin'ny salamo 8:20 na ny 9:1 na ny 9:7 miderahan Jehova mandrakizay ny famindrapony na ry Jeremia any amin'ny salamo 1:30 mbany teny miderahan Jehova fa mandrakizay ny famindrapony anao tsy hiderahan Jehova mandrakizay ny famindrapony ary raha mbola Jehova koa ny Jehova dia mitahiry ny famindrapony izy saingy izao mijery antsika menakavy izy mijery antsika menakavy izy ary ny amaranako azy dia le tena mampionona tao amin'ny salamo 5 le farany teo ohatrany tsy voaraikinao le salamo 5 izany raha nenao tamin'ny salamo farany teo salamo 5 salamo 5 ngamba sa 5:20 salamo 5:7 za kosa ny aben'ny famindraponao dia hiditra ao an-tranonao ekoaka manatrika ny lampanao masina amin'ny fahatahorananao ahy tonga te hisabata sotra nareo ny teny sotra ny Linas Serika anatra Suzel salamo mahafinaritra mba hitanareo manaraka tsara concentré tsara alleluia hoy Davida hoe fa za kosa no ny aben'ny famindraponao dia hiditra ao an-tranonao raha tonga amin'izao sabaty izao tsika any dia tadidio famindrapon'Andriamanitra tsy fantatsika mbola hoe fitsika amin'ny sabata heriny fa mbola namindrana folo tsika tratra amin'izao andao tsika hitandrina sabata amin'ny fifaliana andao tena arotsika mbola afaka iseho ho tonga ekoaka anatrika ny lampan'Andriamanitra masina tsika amin'ny fahatahorana azy dia andao arotsika fa zava-dehibe loatra zany riavana malala ho tahiny tompany isika menakavy za matoky fa voarainao zany afatra zany aza sangisangina famindrapon'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra tsika fa namindrano fony tsika atao anatin'izay fotoan'izay fa izao tsy ho alaitsika fanahy izy ary tsy ho sangisangintsika ny famindrapony fa andao ho ararodina andao hanatona antsika azy ny tombonandro mpavelomantsika izay avy aminy andao entsika anantona azy ihany andao entsika amin'ny voninahitra azy andao entsika ekoaka eo anatrehany fa tombotsoa aminah manokana tombotsoa akony tsy maty tamin'ny herinandro io fa raha maty tamin'ny herinandro io mbola tsy fantatro tafiomana le zany mbola nomeny indray andro any tombonandro mpaveloma ny foara-pitso amen dia anamboatra ny fifandraisako aminy ekoaka eo anatrehany amin'ny voninahitra azy
andao tazontsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny famondrapon'Andriamanitra ry havana malala hotahiny tompony antsika menakamy io vavorainao zay afatra izay a ivavakantsika ordinatira ity tahiny Jesosy daholo. Halleluja. Andriamanitra ditintsy ny fitiavany tsy voatanisa saintsaino fa izy tsy sasatrany Andriamanitra dilaina Rasul afaka izy tsy manahy salamo fa izy tsy mandamo Palino fuori izy lay Andriamanitsy tsy miratany mihitsy Tiara ti metirit ayo adandana Easy to find now Wazira nandava Nidera sla Napanzakay tamy zavaboary Ino mintsony fa ny zava-drehetra efa foy Izy ty mba manao andonompo Raha ibebaka raisy natandro Raisy ny atanandrena raha ibebaka amin'izao fotoana zao Easy life, a tena Andriamanitra ray Palino fuori izy lay Andriamanitsy tsy miratany mihitsy ny fitiavany tsy metirit ayo andrandraina Easy to find now Wazira nandava Nidera sla Mandraky zay fiainao mamilay Naraovina ny fitiavany otony Palino fuori lay Andriamanitsy tsy miratany mihitsy ny fitiavany tsy metirit ayo andrandraina Easy to find now Wazira nandava Nidera sla Halleluja. Dia raha antsika vavaka izany hery zany ry havana malala sy izany toritely zany
antsika rehetra iaraka hiteny androany hoe Jesosy io isaorana eny anaranao satria lehibe tokoa ny famindraponao, lehibe tokoa ny famindraponao Jesosy malala. Raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapony sy ny fitahiny dia tsy misy teto intsony tsika androany, sady efa maty no very ry havana malala, very mandrakizay fa saingy mpahamindra fo loatra ny Andriamanitsika, sofa tsy dia volo ny Andriamanitsika fa Andriamanitra Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy afa. Jerenao ny famindrapon'Andriamanitra tamiko sy taminao, Jesosy tsy nanao ninninona no maty ny jalo atsika, fa itsika misotro ny rano fotsiny, atao batisa fotsiny dia mandray fanasan'ny tompo ho any an-danitra isika ry havana. Zany ny tena hoe faratapony amin'ny famindrapo dia ny fitiavany azy sy ianao, ka na dia mendrika mpanota tsy mendrika isika, tsy isika no mivaby an'izany fa Jesosy. Alleluia. Sotra Jesosy, sotra ny amin'ny fitiavanao, sotra ny amin'ny fitantananao, sotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny famindraponao izay avozinao anay isan'andro. Tena tsapanay izany, tena tsapanay Jehovah. Ary tonga tsy ankehitriny akasitraka anao, ho anao reny voninahitra, ho anao ny dera, ho anao ny aja, fa tsy ho takatry ny sainy anao viana, ny refiny, ny lanjany, ny avony, ny refiny, izany famindraponao zany Jehovah Andriamanitra. Fa faly izay miaina amin'izany ary iainana isan'andro zany. Ampianaro izay mba tsy hanara-po, ampianaro izay mba tsy hanara-roatra, ampianaro izay mba tsy hanao tsinotsinona na hakafananao na isangisangy ny famindraponao. Fa rehefa nahamindranao fo dia ataovy mahay mipetraka, mahay manaja anao, mahay mitianao Andriamanitra. Dera ny aja ny sotra sy mivonahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tehirizo izany teny izany, tehirizo atao ponay izany teny izany, tehirizo atao ponay, tehirizo amin'ny fiainanay amoa avy zato eny. Tsy azony dia volotsaingohany izany teny izany na dia literaray aza, fa natao amoa anatin'ireto olona izay naheno ireto. Hoanao Jesosy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ry havana malala, hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ka andao ho ampandrosotsika ny anabavitsika Lovely Tila hivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ary anabavy Lovely, anao ny fitenenana. Alleluia. Tainto pastera dia makasitraka nampitondra fitenenana hitondram-bavaka dia mbola hiara hivavaka ary sika ry havana malala. Ry Andriamanitra rainay tsara, lehibe sady masina indrindra izay ny an-danitro. Misaotra anao izay Jesosy malala ny amin'ny fanatanterahany fotoana rehetra izay totosa teto tamin'ity anio ity Jesosy malala. Totosa teto indray Jesosy mivavaka fiambenana izay hoe mbola ahafahana indray Jesosy mampirehitra miazona ny jironay miandry anao dia isaoranay anao izany Jesosy fa tena hoe fitiavana lehibe tokoa Jesosy, fitiavana izay hoe tsy androany ihany Jesosy no asehonao anay fa isan'andro, isan'ora, isa-minitra mihitsy Jesosy, isa-tsegonda Jesosy malalo. Izany fitiavanao anay izany dia asehonao mandrakariva Jesosy, dia mbola mahandrehanao indray izahay ny antsonao, ny afatrao, mbola ampairatinao ny masonay Jesosy, mbola ampianonao indray ny sofinay Jesosy amin'izany teny mamy avy aminao izany Jesosy malalo. Dia izao mbola omenao fofinaina mahavelona izao indray ihany koa izay tsirairay avaka eto Jesosy. Dia makasitraka anao izay Jesosy amin'izany fanehoam-pitiavana lehibe nasehonao anay izany Jesosy. Dia nampianatra anay izany teninao izany Jesosy ny amin'ny famindraponao Jesosy malalo. Dia indreto izay Jesosy malalo mijoro mandrakariva Jesosy. Dia indreto izay Jesosy malalo vonona mandrakariva Jesosy dia avaozy ny famindraponao aminay tsirairay avy reto Jesosy fa vonona izahay hanome voninahitra ny anaranao mandrakariva Jesosy. Dia hiteranao mandrakariva izay Jesosy malalo fa ny teninao mampahery anay, mampianatra anay isan'andro Jesosy malalo ny amin'ny atsiarovanay mandrakariva amin'ny
soa rehetra izay nataonao Jesosy satria ianao nampisy anay tsirairay avy reto Jesosy dia isaorana ianao izany Jesosy dia ankehitriny izay Jesosy malalo dia hitondra-bavaka amin'ny firenenay Jesosy ny firenena malala anay Jesosy firenena izay hoe tena tsy adininao Jesosy dia entona eto anatrianao izany firenena izany Jesosy mba ho kasihanao mba hiasany fanamasinao Jesosy fa mbola betsaka tokoa Jesosy ny olona izay tena hoe tsy mitoky Jesosy tsy mitoky amin'ny herinao Jesosy fa mbola maniratsiranao Jesosy dia tsy miafina aminao tokoa Jesosy izany zava-misy eo amin'ny firenena izany Jesosy malalo eo ambany masonao Jesosy ary hitanao avokoa Jesosy na ny amin'ny takona sy miafinafina rehetra any Jesosy malalo ny ratsy ataony rehetra any Jesosy dia hitanao avokoa izany Jesosy malalo dia avereno Jesosy averenao aminao Jesosy izany firenena malalana izany Jesosy izany mpiray firenena aminay izany Jesosy fa malahelo ny fonay Jesosy malalo raha toa ka misy havanay misy namanay very amin'izany firenena izany Jesosy ka tsy mitorany teninao tamin'izay Jesosy malalo tsy nisy raha tsy nisy izao fandarana izao Jesosy dia tsy afaka handrena izany teny mamy avy aminao izany izy Jesosy mba hiverenany aminao indray mba hitodiany aminao indray Jesosy malalo dia mba tonga azy Jesosy anatona anao dia hifonana eto anatrianao Jesosy izany firenena izany dia amin'izao fohy Jesosy mamela ny heriny ianao Jesosy dia toy amin'ny ranao masina Jesosy izany vahoaka malagasy mamilay izany Jesosy anenina amin'ny ota rehetrarehetra amin'ny faniratsirananao Jesosy dia mba hibebaka aminao izy Jesosy dia mba azoto izy Jesosy hitady ianao mandrakariva hitady ny tavanao Jesosy dia ataovy tsapany larinao anatin'ny fony Jesosy fa misy fetrany Jesosy izany famindraponao izany Jesosy malalo dia mba ho tianao mandrakariva izany vahoaka malagasy mamilay izany Jesosy dia ampatsiahivo azy mandrakariva Jesosy fa misy ianao Jesosy ary ampatsiahivo azy fa ianao nampisy azy teto amin'ity tany ity Jesosy dia aoka Jesosy mba ho ataony masaka ao anatin'ny sainy sy ny lohany izany malagasy mamilay izany Jesosy fa mba hiariarena ny an-danitra ny tanjony Jesosy fa tsy eto amin'ity tany izay mandalo ity Jesosy malalo isaorana ianao Jesosy izany vavaka izany raha isaorana ianao ihany koa Jesosy ny mpiaino rehetrarehetra izay tonga teto dia ekany ianao Jesosy malalo tsy avelanao izy diso anjara ny amin'ny teny rehetra izay nenonay teto ny vahoaka rehetrarehetra izay tonga teto ny ainy dia isaorana ianao ihany koa Jesosy mpanomponao izay nampitondranao ny teny teto Jesosy na fohy heritra na fohy fotoana Jesosy na fohy fitaovana Jesosy tampitiavana lehibe tokoa mba hoe entina nanganana anay indray Jesosy entina hatsiarovana indray fa tena hoe mbola eo ny famindraponao Jesosy dia ahatonga sainanay tsirairay avy fa misy fetrany izany famindraponao izany Jesosy malalo dia ho betsaka indray ny olona maro hiverina ambalanao Jesosy ho kasihanao Jesosy dia hampitombo ny fitiavany aminao mandrakariva dia misaotra anao izay Jesosy malalo dia voninahitra anao rery ihany Jesosy hatramin'ny talon-dritraka ao mandrakizay Alleluia Amen. Alleluia makasitraka indrindra ny ranabavitsika laovilitsika izay mitondratsika tanatin'izay vavaka matsiro be izay Andriamanitra manakirapasovana ranabavy laovilia maly fitianao dia tahanao hatrany amin'izay rehetra ataonao dia ho tahin'ny tompony ianao sy ny ankonanao dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa izay naharitra ny ianao teto hatramin'ny farany tsy ho diso anjara amin'ny vokatry ny fiaritanao teto na ianao na ny ankonanao ho tahin'ny tompo amin'ny latsinainy antsika vomiona eto anatin'izao vavaka fiambena zao raha mbola tsy tongany amin'ny rahalanitra Jesosy fa raha pitso amin'ny sivy maraina antsika araka amin'ny rahajonatana sy rahalatojo amin'ny commencement akira sy famitina ny toroteny dia avy eo ianareo izay araka anao commencement aminay hitandrina sabata araka aminay mandefa MP amiko dia mampidira zoom amin'ny telefona dia raha pitso maraina eo amin'ny amin'ny folo sasany amin'ny raiky ambin'ny folo latsaka eo malefako aminareo ny lien zoom dia midira dia arideran'Andriamanitra sy vavaka tsika raha pitso dia amin'ny roa sasany indray manomboka ny fitaombavaka tsika sabata miampy ny toroteny miaraka amin'ny mampionina sy ny tenako tahin'ny tompo daholo ary ho an'i Jesosy ny voninahitra misaotra anao akiradio.radio12345.com no mifahatsika mino ny akiradio misy toroteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny telo amin'ny efatra amiray amin'ny telo sady amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra amin'ny fito rarivo tahiny Jesosy daholo manoloka maminareo samy tahin'ny tompo Alleluia Amen.